Manana ny fomba fijeriny ao anatin'ny firosorana ao anatin'ny fampihavanam-pirenena ny Dr Joseph Randriamiarso ankoatra izay nitondra ny heviny mahakasika ny fizotran'ireo fitakiana samihafa eto amin'ny firenena ihany koa ity mpanao politika ity. Anisany teny miverimberina sy hevitra miverimberina tato ato ny fampihavanam-pirenena mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Raha ho an'ny Dr Joseph Randriamiarso dia indray aman-dreny nitondra rehetra teto amin'ny firenena ny tokony hampihavana fa tsy hampihavanana. Amin'ny fomba fisainana malagasy mantsy raha nambarany dia ireo ray aman-dreny nanana andraikitra teto amin'ny firenena sy izay manana andraikitra amin'izao fotoana izao ny tompony andraikitra voalohany amin'izay fampihavanam-pirenena izay. Marina tokoa aloha fa tato ato dia ohatra ny miahezana indray ny fifamaliana eto amin'ny firenena. Hitasika ny zavatra nitranga teo amin'ny mpanao gazety sy ny fitondrana. Hitasika koa ny zavatra misy any amin'ny université sy amin'ny sehatra samihafa. Misy tension miahezana zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izany dia manana adidy sy andraikitra ireo olona nanakina ny firenena ny fitantanana ny firenena ary tsy izy riany fa ireo ray aman-dreny izay nomena andraikitra teto amin'ny firenena ireo dia manana andraikitra lehibe tokoa amin'ny fampitoniana ny fiainam-pirenena. Misy hevitra diso izay tsara angamba ny ametrahana azy ny tokony ho izy fomba fitenitsika ny hoe tany misy be sy miady zaza. Misy ray aman-dreny ny fidiny voaka malagasy hitondra azy teto amin'ity firenena ity. Ireo ray aman-dreny izay no fidiny voaka malagasy ho président de république na président Zafy zany na président Rasiraky zany na président Ravalomanana zany indrindra moa ny présidentsika amin'izao fotoana izao dia matoa ny Ravanarantany dia manana didy hampilamina ny fiainam-pirenena. Tsy ireo akory ny hampihavanana fa mahay aman-dreny firenena zany dia tokony izoro ireo hampihavana. Ka mifandriko raha tisika ny ala amin'izao fifamaliana misesisesy izao dia ireo ray aman-dreny no fidiny voaka malagasy hitondra azy ireo tokony izoro fampihavana. Manoloana ny fitakiana isan-karazany misy eto amin'ny firenena dia nanambara ny Dr Joseph Randriamiarso fa tokony ho henoina izany kanefa tokony hisy ny fampiresahana eo amin'ny mpanao fitakiana sy ny tompony andraiky mpanjakana.